Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Vavaka asika. Misotranao izay Andriamanitra rainay io. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Misotranao noho ny fitahianao lehibe izay nitantananao anay ka nahatraranay izao fotoana izao indray. Iarahanay fampidinika mihaino ny teninao amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Ianao anie no hanokatra ny fon'ny olona. Ianao no hiasa ao amin'ny olona. Ianao no ampahafantatra ny olona ny sitraponao amin'ny alalan'ny teninao. Tario lalana koa izaho hanambara izany. Ary ny fananao masina irery ihany no ampahafantatra anay ny teninao. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry mpihaino malala, ampitombona amintsika hatrany eny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Fifaliana ho ahiny mbola mamangy sy mitsidika antsika rehetra mianakavy any amin'ny isam-baravarana, isa-tokantrano, any Madagasikara, amin'ny toerana maro samihafa, any anaty fiara, any amin'ny isa-tokantrano, eny, naiza ny toerana izay indrenesantsika ty onjam-peo ty dia mirary ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra. Mitohy hatrany sika amin'ny fandiniana ny loha hevitra izay nandiniantsika ny amin'ny hazo fijalian'i Kristy zany. Ka androany sika irosony amin'ny hoe mijery an' Jesosy tompon'ny finoantsika maty eo amin'ny hazo fijaliana. Mijery an' Jesosy tompon'ny finoantsika maty voaomboka eo amin'ny hazo fijaliana. Mialoha ny irosona amin'izany dia ampatsahivina antsika fa maro ny fomba ahafahanao izay handrenesana ity fampianarana ity ho an'izay tsy afaka nandre izany mivantana dia azonareo atao ny mijery azy ao amin'ny page Facebook raha manatombotsoa Jean-Luc dia ao nareo no mandre azy indray mandeha ho an'izay mila mamerimberina zany. Ao koa izay afaka mandre amin'ny alalan'ny radio dia afaka mihaino mivantana na amin'ny onjam-peo zany ho any amintsika any Madagasikara na ho an'ireo firenena maro samihafa mihaino amin'ny alalan'ny internet www.radiorvm.com. Ny serasera koa afahana mifandray dia amin'ny mailaka pastora jeanluc@gmail.com. Itona koa dia tsara ny mampafantatra fa misy ny fiangonana miara-miasa naiza afaka miara-miasa indrindrandrindra ny fiangonana izay aty ampitan-dranomasina moa izay ahafahana miara-miasa amin'ny alalan'izao fandarana izao. Irosontsika amin'ny toy ny fampianarana ka araka ny teniko teo hoe ny lohateny izay dinitsika androany indray dia hoe mijery an' Jesosy maty voaombotra amin'ny hazo fijaliana. Hebreo 12 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faefatra. Hebreo 12 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faefatra. Ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany satria misy vavolombelona maro be toy izany manodidina antsika toy ny rahona dia aoka isika koa hanaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mba miniota izay malaky mahazo antsika. Ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazahana filokana napetraka eo alohantsika izao. Mijery an' Jesosy tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy izay naharitra ny hazo fijaliana fa tsy nitandroenatra mba azoany ny fifaliana napetraka teo anoloany ka dia efa mipetraka eo amin'ny akavanana seza fiandranan'Andriamanitra izy. Fa ivero tsara ilay naharitra ny fanoherana nataon'ny mpanota taminy. Fa ndra ho ketraka ianareo ka ho reraka ny fanahy ianareo. Ianareo tsy mbola nanohitra niady tamin'ny ota hatramin'ny fahalatsan-dra. Amen. Izay indray no teny iangatsika amin'ny tian'io ty. Raha eo amin'ny lafin'ny fahasalamana fitsaboana no asiana resaka dia amin'izao vanim-potoana misy antsika izao dia misy karazana fitsaboana vaovao izay malaza dia malaza tokoa amin'izao fotoana izao, karazana terapia fitsaboana zany izay lazainy manam-pahaizana atao hoe cryothérapie no anarany. Izy io dia fitsaboana ny taolana sy ny hozatra amin'ny alalan'ny fidirana ao anatina efitrano anankiray, toeram-pitsaboana izy io, karazana chambre froide fa tsy tena mitovy fa misy dokotera manara-maso ka ny atsika ao anatin'izany toerana zany dia mahatratra hatramin'ny -100 ka asiana mandalo ao 2 minitra ny marary arety, ny marary lamosina sy ny marary taolana sy ny marary hozatra ampandalovinao, karazana traitement izy io. Ka ny fikendrena dia ilay atsika tampoka sy atsika mafy
dia mibloke na koa manajanona ny fandehana ny fahatsapana ilay manaintaina makany amin'ny atodo isika raha mare manaintaina dia tsy ilay faritra marary akory no heno marary fa iny aretina eo amin'ny faritra marary iny a de misy fitaovana na nera mifampitoery amin'ny atodo ka ny atodo no manome an'ilay fahatsapana hoe marary ka araka ny fanazavan'ny dokotera manampaizana any amin'izy io de hoe ny anjara n'ilay criothérapie na ilay fitsaboana amin'ny alalan'ny hatsika dia manajanona tsy tonga de manafaka tanteraka ory fa manajanona ny fiampitan'ilay fanaintainana makany amin'ny atodo zay misy ny foibe ny fahatsapana ka tsy mare marary na dia marary any azy dia tsy baikony voabaiko zany ny atodo voajanona ilay fahatsapana manaintaina ina moa tiaka atongavana amin'izy io ny tiako atongavana mba azahoantsika ny tiako resahana eto de zao hoe ny tanjon'ny mpanoratra ny epistily ho an'ny hebreo dia nisy zavatra zay niatra tamin'ny fiangonana tam'izany fanaintainana sy zavatra nitranga de ny fanenjena mamaivay de ny ampaherezan'ny olona tam'izany fotoana zany voasoratra tao ny hoe mba hafahany miatrika le zavatsarotra manjo azy ka tsy sanatria hoe manamaivana ny fahoriana mahazo ny kristianina tamin'ny andro nandroatana ny epistily no fikendrena am'izany fa ny fomba entiny nampaherezany azy de izao hoe nasainy ny fantoka nasainy ny banjana ny hazo fijalian'ny kristy izy ireo ahafahany miatrika koa izany zavatra manjo azy zany raha hitarina misimisy koa de zao ny zavatra resahany ato de hoe jesosy niatrika ny fijaliany ny fampijaliana azy sy ny famonoana azy tsy hoe mba hahazoan'ny voninahitra raha mamaky an'le teny teo de ohatran'izay ny fahazahoantsika azy fa efa niarahany nanana tamin'Andriamanitra ray zany voninahitra zany ary eo no ilana fitandremana ny fomba famakina an'ilay andininy faharoa eto le hoe jery an' jesosy tompony finoatsika sy mpanefa azy izay naharitra ny azo fijaliana fa tsy ny tandreo enatra mba hahazoan'ny fifaliana napetraka teo anolohany ka mety ho tafasoloka atsika andinika an'io hoe mba hahazoan'ny fifaliana ve de niaritra ny mafy kristy mba hahazoany izany voninahitr'Andriamanitra zany tsia tsy hoe niaritra ny azo fijaliana kristy mba hahazoan'ny kristy ny lanitra na hahazoan'ny kristy ny voninahitra satria efa azy zany ary efa niteneniny tamin'ny fotoana zay nananganany an'ny lazarosy hoe aseroan'reto leto ny voninahitra zay efa niarako nanana taminao zavatra efa nanana zany tsy zavatra katsahany fa efa azy zany ary faharoa manarakaraka an'izay ny toy ny vaky teny eto de misy koa hoe efa teo anolohany zany teo anolohany ozy iverenantsika le andininy faharoa teo mba hahazoan'ny fifaliana napetraka teo anolohany efa eo anolohany ina no tiana resahana am'zany hoe teo anolohany zany tsy hoe miaritra ny hazo fijaliana kristy mba hahazoan'ny lanitra araka ny lazaiko teo fa zavatra efa teo anolohany foana le izy na eo alohan'ny mandrakariva eo amin'ny mandrakariva de tahaka zany koa hoy ny mpanoratra ny hebreo ny tokony hiatrehany mino ny fampahoriana azy na ny fahoriana manjo azy de mibanjina ilay famonjena efa vitan'ny kristy eo alohany mibanjina ny famonjena vitan'ny kristy efa napetraka eo alohany le asa mpamonjena efa vita eo alohany ary efa natolotra atsika de ny fijalian'ny kristy sy ny fahafatesany zany ny famonjen'ny kristy de efa vita eo anolohantsika koa ny asainy ataotsika de ny hoe ahatonga atsika hibanjina izany hazo fijalian'ny kristy sy ny fahafatesany zany izao anefa ny famonjen'ny kristy de efa vita hoe aho ary efa eo alohantsika fahasaina banjinina betsaka mantsy no mihevitra sy ny mieritreritra fa hoe ny fijalian'ny kristy sy ny fahafatesany dia ohatra ho an'ny olona mba hahafahany miatrika ny fijaliana hoe ahoana ny ahafahako miatrika an'ity fijaliako sy problemako ty de mieritreritra ny olona hoe
mila makatahaka ny Kristy zay niaritra ny mafy. Zay ny fandraisan'ny olona ny hazo fijaliana matetika hoe alay tahaka mba ahafahana mandresy lay fanaitainana sy fijaliana. Tsy zany mihitsy velively nefa ny fahafatesan'i Jesosy dia tsy natao ho motivation, tsy natao ho fampirisihana ny olona mba hahatrika ny fahoriana manjo azy. Tsy fampirisihana ny fahafatesan'i Jesosy, satria raha vao fampirisihana na modely ohatra lay tahaka ny fomba ny atrehan'ny Kristy ny fijaliana dia mitombona ho azy zany ny tenin'ireo olona mpanenjika atsika kristianina hoe ny fivavahana kristianina de tahaka ny rongony hoy izy ireo, ka ny rongony fantatsika fa foana na ihany koa tsy mitsindrona rongony ny olona mba hanadinoany ny fahoriany sy ny fijaliany vetivety. Raha vao zay le izy dia tahakarazana zavatra ho fanadinoana ny fijaliana fotsiny ny fivavahana. Tsy zany mihitsy fa ny fanontaniana zay tokony ho apetraka aloha de ny hoe move Jesosy raha teo amin'ny fijaliana dia nanaiky zany fahafatesana fijaliana zany izy mba hanome lesona atsika hoe toy izao no tokony ho ataonareo raha miatrika ny fahorianareo. Zany ve no fikendrena ny azo fijaliana. Move toerana fampitakafatra ka fanehoana modely sy ohatra ho an'ny olona ny fahafatesan'i Jesosy. Tsy any valiny, tsy toerana fampitakafatra, tsy toerana fampitana lesona, tsy toerana fampinehoana modely amin'ny fiatrena amin'ny fahoriana akory ny hazo fijalian'i Kristy. Fa be matsy ny olona no manao karazana commentaire ny amin'ny fijalian'i Jesosy io ho tahaka ny modely fiatrehana ny sarotra. Ny an'ny sasany de hoe ohatra lay tahaka hony ny fahafatesan'i Jesosy na ny fomba ny atrehan'i Jesosy ny fijaliany de ohatra lay tahaka ho an'ny zanak'olombelona indrindrandrindra am'izao andro sarotra zao ahazakany ny fanaitainana ka de hoe jereo aloha ahoana ny teknika, ahoana ny stratégie, ahoana ny fomba ny atrehan'i Jesosy zany ny fanaitainana zany dia io koa ny modely ho lay tahaka hiatrehako ny problemako. Tsy zany ny azo fijaliana. Tsy natao ohatra alay tahaka mba ahaizako maîtriser ny mangiry firy, mba ahaizako mifehy ny fijaliana ka mieritreritra ho tahaka ny olona zay hoe mahafetena manoloana ny fijaliana. Tsy zany, fa raha izany dia tsy natao an'ny olona kanosa sy kely aina zany ny manara-dia an'Andriamanitra fa natao an'izay olona matanjatsaina, mahafetena, mahafehy ny fijaliana, izany no manara-dia an'Andriamanitra. Ka noho zany dia makaiza miosa sy mireraka am'izany fotoana zany. Fa le hoe mijery an' Jesosy tompony finoantsika sady mpanefa azy de zao mijery zay efa nataony ho antsika, mibanjina izay efa nataony ho antsika. Ary raha apetraka anakiny fanontaniana hoe inona zany efa nataony ho antsika zany de le hoe tompony finoantsika io, hoe mijery an' Jesosy tompony finoantsika io, dika le tompony finoantsika io de hoe mijery azy zay efa nanomboka ny asa ao amin'ny olona, namboly sy nametraka ilay finoana mihitsy. Amin'ny teny fototra izy de hoe pionnier Kristy, nametraka an'ilay fototra voalohany ahafahan'ilay finoana mahazo faka. Tompony ny finoantsika, mijery an' Jesosy tompony finoantsika, zany hoe mijery an' Jesosy zay pionnier, mijery an' Jesosy zay mpamakilay, mijery an' Jesosy zay nanao dingana voalohany niditra eo amin'ny olona ka nanorina ny faka ahafahan'zany finoana zany mahazo toerana ao amin'ny olona. Ny teny fototra ampiasaina am'zany de hoe pionnier ho iaho teo, mpamakilay amin'ny finoana. Ka am'izay fotoana zay ny finoana de tsy zavatra izay katsaina mba ho ananana. Raha zany no izy, tsy hoe mila karohina sy tadiavina ny hanana finoana, fa zavatra atolotry Kristy teo amin'ny azo fijaliana ho an'ny olona zany finoana zany. Izy no mametraka izany finoana zany ao amin'ny olona. Ary io no hery mahagaga anana ny hazo fijalian'i Kristy. Io hazo fijalian'i Kristy io dia manavatsava sy miditra ao anatin'ny olona ka mametraka izany finoana zany ao anatin'ny olona.
io hazo fijalian'i Kristy io. Avy eo de lazainy hoe tompon'ny finoantsika sady mpanefa azy. Iny andray no resahana am'zany hoe sady mpanefa azy. Rehefa tafaorina ao anatin'ny olona ny finoana zay apetraky zany hazo fijalian'i Kristy zany, de io finoana io a le mpanefa de zany hoe manatanteraka. Io no ahafahan'ny mino ilay fototry ny finoany. Izy ny fototry ny finoana de Kristy. Tsy afaka ny hino an' Kristy amin'ny herin'ny sainy fotsiny ny olona hoe minoan Jesosy dia miezaka amin'ny herin'ny sainy sy amin'ny fahaizany miezaka izy, fa mbola Kristy koa mametraka an'ilay fomba ahafahan'ny olona mino izay fototry ny finoana. De zay mahatonga an'ilay teny Paoly apôstôly hoe avy amin'ny finoana ka ho amin'ny finoana. Zany hoe avy amin'ny finoan'ny Kristy, finoan'ny Kristy no omena atsika ka ho amin'ny finoana an'ny Kristy. Averiko ndray avy amin'ny finoan'ny Kristy, zany hoe any Kristy le finoana fa tsy atsika. Izy no nametraka azy eo amintsika, izy no namboly, izy no namakilay, izy no nanoropaka. Ary zany finoana zay napetrany amintsika zany koa no ahafahantsika mino an'ny Kristy indray rehefa avy eo. Noho izany raha lazaina amin'ny olona hoe mino an' Jesosy Tompo, de sady efa apetrany ao amintsika, efa omeny anao daholo ny fitaovana rehetra ahafahanao mino azy. Tsy hoe ianao no asaina manao dingana hino azy, fa raha miteny izy hoe mino an' Jesosy Tompo de satria efa nomena anao daholo ny zavatra rehetra ahafahanao mino azy. Fa fandavana azy akitsorano fotsiny zao ny tsy finoana azy vokatra zany. Noho zany ry havana ny hazo fijalian'i Kristy de toerana fiandohan'ny zavatra rehetra. Eo ny fiandohan'ny zavatra rehetra zany hoe eo Andriamanitra no manamboatra ny olona, ny hazo fijalian'i Kristy. Eo izy no mametraka ao anatin'ny olona ny finoana. Ray zay. Faharoa ihany koa ny hazo fijaliana koa nefa dia io no tanjon'ny ny hazo fijaliana koa zany no mametraka an'ilay tanjon'ny finoantsika. Ina moa le tanjon'ny finoantsika dia ho eo am-pototry ny hazo fijalian'i Kristy koa. Hitondra atsika ho eo am-pototry ny hazo fijalian'i Kristy ka mijery an' Jesosy, tsy mahita ny tenantsika sony isika fa Jesosy no hitantsika. Matetika mantsy ny olona rehefa lavitry ny hazo fijalian'i Kristy de tsy mahita afa-tsy ny tenany izy. Inona moa le lazaina am'zany hoe tsy mahita afa-tsy ny tenany izy, dia mbola mieritreritra izy fa mahavonjy tena satria mahavita zavatra izy. Fa rehefa eo pototry ny hazo fijalian'i Kristy ny olona de tsy mahita ny tenany tsony fa mijery an' Jesosy izay maty ho azy. Fahatelo manaraka an'izay, ny hazo fijalian'i Jesosy koa no fanalahidy na lakile manokatra ny lanitra ho an'ny olona. Eo ihany koa no fanalahidin'ny fiainana mandrakizay. Ka noho izany tsy maivamaivana sy kisendrasendra na araky ny fiheverantsika hoe Jesosy mialaina ka manolotra ny hainy farany raha miteny izy, raha miteny ny farany teo amin'ny fijaliana hoe vita de tsy hoe vita fotsiny ny famonjena, fa indrindraindrindra koa de hoe vita daholo ny zavatra rehetra tahaka ny olona anankiray amin'ny fanasana araky ny fanoharana ataon' Jesosy hoe efa voavoatra ny nahandro, efa vita daholo ny zavatra rehetra asaivon'ny olona hiditra hihinana. De ny olana nisy ny avonavona tsy nety nihinana ireo zay nasaina hanika ireo izay tsy nasaina indray no nihinana, fa efa vonona avokoa zany hoe tsisy ninina ataonao afa-tsy ny mandray zany fanomezana atolotra anao zany. De io no mahatonga an'le hoe mijery any Kristy, ka le mijery am'izay de hoe fixe, mibanjina, tsy mahita zavatra hafa afa-tsy io hazo fijalian'i Kristy io le olona. Ka ny hazo fijalian'i Kristy io no amin'io no ivo ny fiainany, tsisy zavatra ivelany io. Rehefa tena ao amin'i Kristy ny olona tsy mahita afa-tsy ny famonjen'i Kristy izy, tsy mahita ny zavatra natao ny tenany izy, na de atao hoe nahavita zavatra be dia be ary izy dia aminy tsy mahita an'izany izy fa io hazo fijalian'i Kristy io no hitany. Io no anton'ny mpiainany, io no zavatra ivony fiainany ray manontolo. Tsy misy akoatrin'io. Tahaka ny olona anankiray
izay ilazana amitsika hoe rehefa tia ny olona de tsy mahita afa-tsy le olo tiany. Rehefa tena tia ny olona, na misy olona be deaibe aza eo anilany eo, na misy olona tsara tarena, misy olona manitona, na misy olona manaka atao, rehefa tia le olona de tsy mahita afa-tsy ny olo tiany iny. Ary zay koa no azo ilazana an'ity hoe mijery an'i Kristy ty. Ny olona babon'ny hazo fijalian'i Kristy, babon'ny filazantsara, de tsy mahita afa-tsy Jesosy vao mitana ny fijaliana. Tsy mahita ny fahadalan-tenany izy. Tiako lazaina eto hoe tsy mibahana ho azy ny tsy fahatanterahany. Tsy mahita ihany koa ny hafa izy hoe ry anina zao ny ataony hanina, ny ataony hanina, zao ny ataony ranona. Tsy zany no hitany fa Jesosy no hitany. Tsy mijery olona izy, tsy mijery ny manodidina azy izy. Ka dia aza reraka ny mijery ny manodidina e, aza reraka mijery ny olona e, fa Jesosy no banjinina. Satria ao ny fototry ny famonjenantsika rehetra. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay vavakisika. Misaotra anao zay Andriamanitra rainay io no ny teninao indray izay nampaherezanao anay ka nanehoanao aminay fa tokony banjina anao zahay, tsy ahita zavatra hafa afa-tsy anao vao omby tamin'ny fijaliana. Indraindray zay mbola mijery ny tenanay hoe inona no vitanay, inona no nataonay, de alaim-panahy hitanisa ny zava-bitanay kanefa zava-poana daholo zany. Fa ianao sy ny fitiavanao anay, izany no reharehanay. Misaotra Tompo. Amen.